eo tongotrao. Miarabanao indray ary amin'izao sabata maraina izao. Ankehitriny dia hiaraka hianatra ny tenin'Andriamanitra indray isika ary fifaliana ho antsika izany hoe fotoana manokana hianarana ny tenin'Andriamanitra izany. Ho fiarabananao ary dia andeha anaraka ity hira ity isika. Tsara hatrany ny mideran'Andriamanitra, tsara ihany koa ny mivavaka. Dia andeha isika hiresaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao indray izahay noho ny fitantanana mahasoa rehetra nataonao tamin'ny fiainanay. Misaotra fa nanambina anay ianao, niaraka taminay ianao ary nosokafanao indray ity sabata ity mba hiarahanay aminao. Nomenao anay ny tombonandro afaka hiaraka aminao amin'izany sabata izany. Misaotra indrindra Andriamanitra, mamela ny elokay
esory tsy hoe ho anatrehanao ny fahotanay, amasino ny fiainanay amin'izao sabata izao. Iaino anao indray ary izahay, mangataka ny fanahinao hiasa ty amponay, aoka ny teny rehetra izay ho renesinay, ho raisinay mandritra ty andro masina ity, dia ho famelombelomana ny fiainanay ary hitarika anay mba hanao ny sitraponao hatrany. Dia apetraka eo am-pelantananao ary ny fotoana rehetra izay ho arahanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonanay vavaka. Amen. Ao anaty alany Amazona dia misy sekoly izay mitempo miaraka amin'ny fitiavan'i Jesosy. Ny sekoly Adventiste IAI manofana momba ny famokarana sy ny fanodinana sakafo. Ny fanjakana Amazonas dia any amin'ny faritra avaratry Brezila no misy azy ary manana ny ala tropikaly midadasika indrindra maneran-tany. Ankoatr'izay ny renirano Amazona izay mirefy 7 kilometatra. Adiny miala an-drenivohitra Maos no misy ny IAI izay noforoana tamin'ny taona 1770. Miorina eo amina tany mirefy 520 hektara. Lehibe tokoa izany, izay nahatonga ity sekoly ity ny anarana manokana momba ny famokarana. Manana say 4,000 fotsy zahay, ary azo atao hoe mahavita tena amin'ny ronono, ny atody ary legioma ny sekoly, ary isa mahavokatra betsaka. Afaka mianatra zavatra betsaka mpianatra eto. Maro karazana ny voankazo hita eto toy ny kopoaso sy ny asay. Mba efa nanandrana izany voankazo tena tsara izany ve ianao? Ny ekipanay dia afaka nanandrana ary nankafy tokoa. Tena hafa ny asay. Toy inona ary izy? Tsy misy voankazo hafa efa fantatrao mitovy amin'ny mihitsy. Ny asay dia manana tsiro azo manokana. Ny kapoaso indray dia manana tsiro hafa kely, ohatry ny marikivy kely izay, ary afaka anaovana ranom-boankazo sy crème. Manana izay ilaina sy ampiandraisana mpianatra miisa 300 ity sekoly ity. Ny ankamaroan'izy ireo dia nahazo vatsim-pianarana. Nanirana fiangonana azy manokana nefa izy ireo satria tsy antony nandraisana ny mpianatra rehetra sy ny mpiasa ny efitrano fivavahana. Sarotra tokoa ny zava-nisy. Tao amin'ny trano nataonay sapely izahay no nivory. Maizimaizina nefa ilay izy sady kely. Tsy dia mendrika loatra atao hoe sapely. Nila toerana hafa mihitsy zahay, izay afaka ampiasaina hivavahana. Fiangonana mihitsy. Rehefa nanana tombontsoa nanatrika amin'ny fanokanana izany fiangonana izany ny tenako, dia latsaka mihitsy ny ranomasina satria tsaroko ireo olona sy seza natrehana tany aloha. Ary ankehitriny dia tsapako sy fantatro fa ny hevitra sy ny karakara manokana ity sekoly ity Andriamanitra. Izay no antony nahatonga ny hoe tamin'ny taona 2014 ny ampahany fanatra sabata 17 naneran-tany dia nalefa taty hanorenana fiangonana mahazaka olona 500. Tena tsara ny fiangonana ary maneho ny voninahitr'Andriamanitra mba hanaovana ny asany sy taomana olona ho eo aminy. José Brazil izay mpiasa ato ary anisany nanampy tamin'ny fanorenana ity nofy ity. Zao le izy, tena niasa be tokoa ny mpiasa sy ny mpianatra tamin'ny fanorenana ity fiangonana ity. Miasa maraina, ny tolakandro, ny hariva, ary ny rehetra ny fanometanana ka nahatonga azy amin'izao endrika ahitana azy izao. Atao hoe 50 taona no niandrasana izany fitahina izany, dia no tanteran'Andriamanitra izany ka isaoranay anazy. Tamin'ny volana Oktobra 2014 no natao ny fitokanana, ary ankehitriny ny sekoly dia afaka manabe kokoa ireo mpianatra sy mitarika azy ireo amin'ny asa fanompoana. Tia mihira sy mivavaka izy ireo ary mandray anjara betsaka amin'ny fotoana am-piangonana. Izy ireo no mpitarika ny fiangonana Atsoatsy. Avy amin'ny toerana maro izy ireo, anisan'izany ireo tanàna manamorona ny Amazona. Avy any amin'ny tanàna amoron-drano atao hoe Bom Successos izay ny 7,700 ny mponina dia Adventiste. Anisan'ny nandray anjara tamin'ny fitaomana brika sy vatokely, ary ireo mpianatra mipetraka manodidina teto ihany koa dia tena nandray anjara betsaka daholo. Ankehitriny nareo tsy Adventiste aza dia mahafantatra ny fiangonana noho ny fanofanana sy ny fampandraisana anjara ireo tanora. Nanao tetika asa antsoina hoe karavana zahay, nahafahan'ireo mpianatra amin'ny toriteny tamin'ireo fiangonana manodidina, ary ny folakandro
dia manome fanampiana toy ny hoe manao asa misionera ara-tsosialy. Tamin'ity taona ity dia nanao dingana mandroso zahay amin'ny mahasekoly sady fiangonana anay nanangana tany ketsa misionera zahay. Tamin'ny taona lasa dia mpianatra 20 no vita batisa noho ny asany nataon'ny fiangonana. Izy ireo no nanjary fanilo tany an-tokantrano rehefa navita ny fianarany. 50 taona no niandrasana. Favaka be dia be no efa natao mandra-pitsanga ny fiangonana. Ho anareo anabavy, ianareo rahalahy izay nanana fahafoizana nanolotra ny fanatitra dia afantaro fa ho anay ato amin'ny sekoly ny fianakavianay dia tena zava-dehibe ho anay tokoa izany. Mankasitraka era-po tokoa izay ho an'ny membre tsirairay izay nanolotra fanatitra hananganana izao fiangonana eto izao. Tena hoe misaotra betsaka anareo izahay, ary vonina ihany koa izahay hanampy ireo faritra hafa mba hatanteraka ihany koa ny nofin'izy ireo. Misaotra. Misaotra Jesu malalo chachizao fotoana mamizao yanaranay antongotrao izay pianatrao kuambitenenare Jesu malalo izahai ainutsarana kahirote nyavyamina itwecha bechaka wampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai ainutsarana kahirote nyavyamina itwecha bechaka wampunaya irote nyavyamina itwecha bechaka wampunaya. Manao anataon'indray zaza minotsy sy ny zazaboto hoe faly be indray tafaraka aminareo amin'izao sabata izao dia anakambana tanana avy hatrany tsika fa hiara hivavaka akambana ary ny tanana ahondrika ny loha dia akipy ny maso. Andriamanitra misaotra anao indray zahay fa tonga eto amin'ny fandaharana natokana ho anay zaza minotsy sy zazaboto omeo fahendreny izay mba ho mpiaino sy mankatoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Niakatra dia tsy hita intsony. Izay ny lohateny tantarana ianarantsika nandritra ny herinandro ao amin'ny Salamo 8:5-7 nisy ny tsy anjerintsika. Andriamanitra hanome hery sy tanjaka ny olony. Zay le tsy anjery moa andao ary araka averiny 1, 2, 3 Andriamanitra hanome hery sy tanjaka ny olony. Dia anaraka an'ilay tantarisika fa mipetraka tsara daholo endry tsara tsy tabataba. Ny fo marainy Eli feno tsikitsiky nafinaritra ny namen'ny tavany. Anio ilay andro, anio no andro farany toerany eto tany. Izany nge no lazain'Andriamanitra taminy. Akazo ho any an-danitra Andriamanitra anio. Niresaka Elisa ilay mpanampy azy. Andeha ho any Betela hamangy ny sekoly mpaminany hoy Eli. Ianao koa hijanona eto. Kanefa Elisa ihany koa dia efa mahafantatra fa anino toerany Elia farany eto tany. Tsy mba andao anao hoy iny navaliny Elisa. Za anaraka anao, hiaraka aminao. Dia niroso ny dian'ny Elisa. Hitsidika ny namany maro Eli tamin'izay
nanao veloma azy ireo. Noho ny arivariva nasian'Andriamanitra ny ampitan'ny Jordana Elisa. Lalina be ilay rano tsy misy tetezana. Ahoana ny fomba hiampitana? Nesoriny Elia ny kabotiny, nahodiny izany ary nokapohiny rano. Dia nisaraka ny Jordana sady nisy lalana maina andehanany zareo. Inona no tianao ataoko aminao alohan'ny andehanako? Hoy Elia tamin'ny namany. Tianao ny asanao hoy Elisa. Tiako raha manampy an'Andriamanitra. Tiako raha omeny hery tahaka izay nomeny ianao Raha nahita ahy misaraka aminao ianao dia ho azonao izay angatanao hoy Elia. Tampoka teo tsy hita hoe avy aiza nisy kalesy afon'ny potra no tariany soavaly afo izany. Ary dia voaray tao anatin'ny kalesy Elia. Nentiny niakatra ny an-danitra izy tamin'ny alalan'ny rivotra mahery atao hoe tadio. Rehefa iny izy niakatra iny dia nalatsaka Elia ilay kapaotiny. Noraisiny Elisa izany ary noazony. Niandrandra ny lanitra izy, nijery arak'izay tratrany, kanefa nanjavona tanteraka ilay kalesy afo sy ny soavaly afo ary Elisa kaizana. Tonga ny fotoana hodiany Elisa. Niverina teo amin'ny Jordana Elisa. Nijanona aloha izy. Naoriny ilay kapaotiny Elia tahaka ny nanaovan'ny Elia azy dia nokapohiny tamin'ny rano. Avy hatrany dia nisaraka ny rano. Nandeha namakivaky ny Jordana sady tany maina izy. Azo niantoka tamin'izay fa hanohy ny asa indray izy dia niasa ny Elia. Fantany koa fa efa nomen'Andriamanitra azy ny herin'Andriamanitra. Hanompo an'Andriamanitra tahaka ny Elia koa izany izy izao. Satria nandritra ny androm-piainany dia nanompo an'Andriamanitra izy ary nampiasa hery nomen'Andriamanitra azy ho fanampiana ny hafa. Nanome hery ianao koa Andriamanitra. Hery izay ahafahanao makatoa azy ary manao ny tsara indrindra eo amin'ny androm-piainanao na dia mbola kizy aza isika. Amin'ny fofo amin'ny fifaliana ndraraka izy namako no iara-bako anao tratra ty sabata mahafinaritra ity. Jesosy anie hitahanao manokana amin'izany. Iaraka amerineto ny loha hevitra fahavalo indray ary isika izay manao hoe mihoatra noho izay tazan'ny maso. Ahoana tsara hoe mihoatra noho izay tazan'ny maso. Ny andalan-teny izay nianarantsika natao tsy anjery nandritra ny herinandro iny dia ny rahantsika nahita tao amin'ny Salamo 4:7 andinga rahantsika mamerina ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Mahafinaritra be andinga ho averintsika ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Salamo 4:7. Manana hafatra mahafinaritra ao antsika indray ngerak'izy Jesosy tamin'ity loha hevitra ity dia tsy inona izany fa izao hoe manampy antsika mandrakariva Andriamanitra rehefa tojo fahasairanana isika. Tsarovy ary zanak'Andriamanitra ianao tian'Andriamanitra ianao ka dia tsy avelan'ny irery raha tojo fahasairanana fa ampiny hatrany mba hanana vahaolana. Ka dia andendray ary isika atoky an'Andriamanitra amin'izany toetra mahafinaritra aseho any antsika izany. Dia manasanao ary hanaraka ny tantara indray. Tsaronao ve ny fotoana nisy ny zavatra na olana ampitahotra anao tokoa? Feo ve ilay izy sa olona sa tranga iray?
ao anatin'ny tantara ara-baibolitsika anio raika izy dia natahotra tokoa ny mpanompony Elisa. Niady Israely sy Arama. Nanampy an'i Israely hatrany Andriamanitra. Isaky ny katsaka hanafika an'i Israely ny mpanjaka Arameanina dia ampioman'Andriamanitra foana Elisa. Dia lasa ary Elisa nampiomana ny mpanjakan'i Israely. Aza mandalo any antsinanana anio satria hoan'ny Arameanina. Ary azo antoka mihitsy fa tao amin'ilay toerana izay nolazain'i Elisa no niafenan'ny mpanjaka Arameanina raika izy. Dia toy izany foana ny zavatra nitranga ka dia tezitra mafy ny mpanjakan'ny Arama. Iza ny mpitsikilo irain'i Israely, hoy izy nitrerona tamin'ireo miaramilany. Nahalala ny fahamarinana ny iray tamin'ireto miaramilany. Tsy misy mpitsikilo izahay, hoy izy. Fa Elisa ilay mpaminany no mahafantatra ny zavatra rehetra izay ataontsika ary fantany hatramin'izay zavatra lazainao ao anefitrano fandrianao angaza mpanjaka e. Aiza izany lehilahy izany, hoy ny mpanjakan'ny Arama nitrerona. Mandehana zaho izay misy azy mba hafako mandefa lehilahy samotra azy. Tonga ary nitatitra rakizy fa andotana Elisa no mipetraka. Hanafika andotana izany isika ary tsy hisy mpanelingely intsony, hoy ilay mpanjaka. Natsoiny lehilahy mpiadiny ary nalefa nisambotra ilay mpaminany tokana. Azon'ilay mpanjaka antoka fa raha voasambotra mantsy Elisa dia andresin'ny Israely ireo. Andray izany baheviny, tsy Elisa ny mpitsikilo fa Andriamanitra. Ny mpanompony Elisa no ny fo maraina voalohany tamin'izay. Nianika ny mandany dotany izy ary nahita ireo tafika Arameanina marobe nitobona ny didina ny tanàna. Nahita soavaly izy, nahita kalesy, nahita apinga maranitra. Ny masoandro tamin'izay vao miposaka maraina. Inona no ataontsika, hoy izy niakiaka. Natahotra ny mpanompony Elisa, tsy tsaroany hoe niandany amin'izy moa Andriamanitra. Dia Elisa kosa tsy natahotra rakizy. Ireo izay miaraka amintsika dia maro lavitra noho izay miaraka amin'izy ireo, hoy izy nanazava tamin'ilay mpanompony. Dia nangataka an'Andriamanitra izy hanokatra mason'ny mpanompony. Rehefa nijery indray ilay mpanompo dia nahita tafika hafa. Nandrakotra ny ahavoana manodidina ny dotana ireo ary ny kalesiny dia tahaka ny afo. Tafika avy amin'Andriamanitra ireo ary tsy hamela zava-dratsy hitsanga amin'ny Elisa sy ny mpanompony velively. Nivavaka indray Elisa, atao fijambena ny mason'ireo tafika mpanafika ireo tompo. Noho izany dia nataon'Andriamanitra jambena ny mason'ireo tafika mpanafika iray manontolo. Lasa nivoaka ny tanàna ary Elisa izao, handeha nanatona amin'ny vatany iray jeneraly jambena izy. Tsy tiany lalana tianareo izorana, hoy izy. Manaray fa ho atoroko an'ilay tadiavinareo ianareo. Notarihany Elisa ho any amin'ilay mpanjakan'i Israely ireo tafika jambena rakizy. Nosokafan'Andriamanitra tamin'izay ny masony. Tafiditra tao anatin'ny renivohitry ny tanànan'i Israely izy ireo. Ho vonoko ve izy ireo? Hoy ny mpanjaka nanontany. Tsy hoe Elisa namaly. Nisaintsaina ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izy. Omeo sakafo izy ireo ary alefaso mody. Izany indrindra no nataon'ny mpanjakan'i Israely. Andriamanitra dia nandresy ny fahavalo tamin'ny alalan'ny fahajambana. Nampian'Andriamanitra Elisa fonizy tojo olana rakizy. Hanao toy izany ihany koa izy aminao satria tiany aok'izany ianao. Miaraba ny tanora zandry indray ary. Iaraka indray isika amerina ny lesona sy amitina izay nianarantsika nandritra ny herinandro dia lesona fahavalo izany. Nanana lohateny vaovao indray isika dia ny hoe namana hafahafa any amin'ny toerana hafahafa. Tadidy ve ny toko sy andeny nisy ny tsy anjery ary? Izay indrindra ho abolana toko 720 andeha ny 720 andeha rahantsika mamerina izany. Izay tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra sady miseho rahalahy hamonjy amin'ny fahoriana. Izay ny tsy anjerintsika. Tsotra le izy foy mino fa nahay daholo.
andeha amin'izay ara ho fitiantsika zay ny anarantsika. Hitantsika fa ao am-ponja zany no misy i Josefa indray izao, noho ny zavatra izay tsy nataony akory, noho ny endrikendrika, dia lasa niditra am-ponja izy, tsy nampaninina azy zany. Niova hafa indray ny fiainany, ary tsy nankivy azy zany. Ny zavatra nahafinaritra nefa, rehefa tafiditra tao amin'io fonja io Josefa, dia niova ihany koa ny rivo-piainana tao. Nanamana mandrakariva izy, ary niova lasa nahafinaritra ny hafa ny tao. Satria Josefa dia nijery mandrakariva izay mahasoa ny hafa. Ary nijery mandrakariva izy hoe inona indray ny zavatra ilain'ny hafa. Tsy mba hoe samy gadra isika dia alao samy miaina amin'ny fiainana e. Fa niova ny tao noho ny fisian'ny Josefa. Ary noho izany fahatokiana sy toetra tsara izay nananan'i Josefa izany dia lasa mpifehy ny voafonja tao amin'izany fonjan'ny mpanjaka, misy ny mpiasan'ny mpanjaka zany i Josefa. Hitantsika tao anatin'ny lesona fa nanofy indray koa ny mpanjaka, ny Farao zany, ary napatahotra azy ny nofy. Tia ny fantatra ny dikan'ny nofy. Tsisy nalala ireo tandapa, ireo ombiasa, ireo mpahita izay niasa tao amin'ny mpanjaka izay nokaramainy hanao an'izany asa izany. Ary tamin'izay fotoan'izay dia tsaroan'ilay lehilahy mpitondra mofon'ny mpanjaka ilay namany tany amin'ny fonja. Ary io namany i Josefa io izay efa tafavoaka io dia nanadino ny fisiny, na dia nameny Josefa ary izay nilainy, na dia nanampy azy ary Josefa, na dia nanome toky ary izy hoe tsy hanadino anao, dia indrisy fa adinony. Tamin'izay fotoan'izay dia nambarany tamin'ny mpanjaka ny zavatra nataon'i Josefa taminy. Dia nampanatsoa ny mpanjaka i Josefa, dia nilaza ny nofony. Tamin'izay fotoan'izay i Josefa dia mbola nijery ny momba ny hafa ihany. Tsy mba nanao izy hoe zao fanararaotana fa afaka tamin'izao figadrako zao Tsy nanao izy hoe raha lazaiko anao ny nofy dia ataonao ahoana, ho afahanao avy. Tsy nieritreritra ny amin'ny tenany izy fa avy hatrany dia izay mahasoa sy ny tadiavin'ny mpanjaka no nolazainy. Dia hitantsika fa nomeny mpanjaka anazy ny andraikitra tsara indrindra, satria tsy nijanona teo amin'ilay fanomezana an'izay nilay mpanjaka, fa mbola nanome torohevitra mahakasika ny tokony atao izy. Nanjary nomena ny Josefa ny toerana ambony indrindra manarakaraka ny Farao teo amin'ny fitoerana. Nampianatra antsika iny lesona iny tanora namako, fa isika dia tokony hatoko mandrakariva eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiarahana amin'ny hafa, eo amin'ny finamanana amin'ny hafa. Tokony mahatoky ary ilaza ny marina mandrakariva amin'ny toe-javatra rehetra. Ijery izay mahasoa ny hafa, hamantatra izay ilain'izy ireny. Ary raha manao izany isika dia manampy amin'ny fanorenana ny fiarahamonina isika. Nanampy antsika hafantatra ary izany iny lesona iny fa mitaky fanekena handray andraikitra manoloana ny zavatra nataon'ny tena ny fisakaizana marina. Mila mahatsapa ianao hoe za mandray andraikitra ary izay ny namana. Nanampy antsika hatsapa ihany koa fa hoe za ty dia mba maniry hitady an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, satria izay no hitarika antsika hanao an'izay toetra tsara sy ny marina eo anatrehan'ny namantsika izay. Nitarika antsika hangataka ny fanampian'Andriamanitra eo amin'ny fanatrehana sy ny fanatanterahana ireo andraikitra izay tena manokana dia ny fiarahana amin'ny hafa. Tompon'andraikitra izany isika amin'ny zavatra atao itsika ary manaja ny zavatra ilain'ny hafa. Mino hafana indray fanapahakevitra ianao, ho namana tsara, ho namana mahatoky, ho namana mijery izay mahasoa ny hafa, izay vao ny antenanao ary hitondra tombotsoa anao voalohany indrindra izany toetra tsara izany.
izay arany amin'ny lesona iny dia mirary soa atsika mirary atsika mba hazoto hianatra ny tenin'Andriamanitra isan'andro mandra-piona indray ary. Amin'ny fiofeny fifaliana indray no iarabanany tanora mantoanto rehetra iarabanantsika rehetra ihany koa natratra izao sabata izao indray maniry ny fiadanany tompo amintsika rehetra. Aloha hevitra fahavalo lesona fahavalo ny anaran'ny tanora mantoanto nandritry ny herinandro iny izay miresaka ny aminy hoe voaovan'ny batisa. Voaovan'ny batisa ary ny tsenjery dia mino fa mahay avokoa isika rehetra satria efa andininy mahazatra antsika izany. Tsiny izany fa ny ao Mateo 7:20 andininy fa 7:20 sy ny andininy 20 dia andao iarahantsika mamerina izany. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Tao anatin'ny lesona dia nahita ny tantaran'i Benjamin isika. I Benjamin dia noraisin'ny fianakaviana anankiray tany aminy ary efa taona ahazatra ny Benjamin ny makany amin'ny tokantrano anankiray dia avy eo mifindrany amin'ny tokantrano iray hafa dia mifindrany amin'ny hafa indray ary teo amin'ny 17 taona ny Benjamin no noraisin'ny fianakaviana anankiray. Dia koa satria efa nahazatra ny Benjamin ilay mifindrafindra trano dia nikomy izy tao anatin'ity tokantrano ity. Dia rehefa misy zavatra taon'ireto fianakaviana vaovao ireto dia manohitra mandrakariva i Benjamin ary tao anatin'ny 2 taona no nanaovany an'izany. Ny zavatra nisy nefa dia izao hoe tian'ilay fianakaviana mandrakariva izy, tian'ilay dada sy neny vaovao mandrakariva izy ka na dia nanosika ny fitiavana izy ireo aza dia nozaray ny fitiavana trany ary babo i Benjamin farany arany laza izy taty aoriana fa tsy nanana hery hanoerana ny fitiavan'ireto dada sy neny vaovao ireto tsony izy ary babon'izany fitiavana izany ka dia nity azy ireo. Ozy izy hoe nifidy izy ireo dia izaho koa rehefa manao zavatra dia hifidy azy ireo mandrakariva. Izay ny tantaran'i Benjamin fa isika ihany koa dia natsangana mba ho zanak'iza re? Mba ho zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra isika amin'ny fotoana izay anolorantsika ny tenantsika ho an'Andriamanitra. Amin'ny batisa no anekentsika fa Kristy dia mpamonjitsika ary izy ilay natsangana tamin'ny maty ilay niaritra fahafatesana ary natsangana tamin'ny maty dia toy izay koa ilay batisa izay lalovany tsirairay amin'ny fotoanan'izay anoloran'ny tena dia ny fahafatesana amin'ny fahotana ary ny fitsanganana ho amin'ny fiainam-baovao indray miaraka amin'Andriamanitra. Mety mbola tsy nanolo tena ao amin'ny batisa ianao na mety efa nanolo tena ihany koa. Raha efa nanolo tena ao amin'ny batisa ianao dia ilainao indrindra ny miara-mandeha amin'Andriamanitra isan'andro ary raha mbola tsy nanolo tena kosa ianao dia fotoana indrindra izao anoloranao ny tenanao ho an'Andriamanitra. Tsy fantatsika ny avoaka ny apitso fa ny azo antoka dia ny anio. Izay no nomen'Andriamanitra antsika dia manasa anao izy atolory aza ny tenanao. Ny batisa dia fanehoana pahabe maso ny finoanao an'Andriamanitra. Fanekenao fa manaiky ny hozanany tokoa ianao. Ary ny batisa dia dingana vao manomboka eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Fa aorian'ny batisa dia mandroso tsikelikely mandrakariva ianao. Mety mieritreritra mantsy ianao indraindray hoe izany hoe mbola kely fotsiny fahaizako ny Baiboly mbola tsy fantatro tsara akory Andriamanitra. Kanefa tadidio fa aorian'izay fotoana noloranao tena dia ho fantatrao tsikelikely androso ny fahatakaranao ary izay ilay fitombona ao amin'ny Kristy. Dia toy izay ilay lesona izay ianarantsika nandritry ny herinandro iny voaovan'ny batisa dia averintsika ilay tsenjery hoe koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo dia nilaza izy fa omba anareo mandrakariva Andriamanitra. Maniry indrindra hoe ny tanora mantoanto ary dia hanao dia miaraka amin'Andriamanitra indray hanao dingana tsara kokoa mandroso kokoa amin'ny fanarahana an'Andriamanitra amin'ny mahazanak'Andriamanitra ny tanora mantoanto rehetra. Dia mirary soa indrindra ho amin'ny fiarah-mianatra manaraka indray. Velome!
fa le miaraka amintsika zatovo indray am'izao sabata izao a iaraka andinika ny tenin'andriamanitra isika raha ny lohahevitra izay iarahantsika mianatra amin'ity sabata ity dia ohatrany hoe sarotsarotra takarina ihany kanefa ny lesona azo tsoahana no ndeha hojery antsika ary amin'ny mahonjam-peo sy ny fahitalavitra ny fotoana izay iarahantsika mianatra moa dia misy zavatra afaka resahana eto ihany dia misy zavatra tsy afaka resahana ihany koa andehary ho resahantsika sy hovakitsika vetrany ny lohateny dia manao hoe vavolombelona roa ny apokalipsy toko 1:7 no misy ny andin'ny fototra dia mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy ary omeko hery ny vavolombelona roa ka aminany 70 andro izy sady hitafy lamba fisaonana rehefa mijery zany andininy zany tsika dia hoe inona raha nytian'izany ho resahana inona nytian'izany andininy ho ambara dia toy ny mahazatra moa zany kanefa mety mbola tsy mahazatra anao ihany koa raha tianao ny hahafantatra n'ilay andininy apokalipsy toko 1:7 dia vakitsika ny tontolo-kevitra manontolo dia azontsika ny tiana ambara fa rehefa resahana izy ity sy rehefa nianarana ihany koa dia mahakasika ny baiboly no azo lazaina hoe vavolombelona Kristy izay miresaka amintsika ary manambara ny zavatra lasa ny zavatra ankehitriny ary ny zavatra ho avy ihany koa ny baiboly ny vavolombelona ka ny vaovao mafaly dia izao rehefa mahay sy mianatra ny baiboly tsika ary izay ny antom-pisianyity fandarana fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra ho an'zatovo ity dia lasa isika mihitsy ilay baiboly ary mahafaly mahafantatra fa maro amintsika zatovo ny mahitoko sy andininy marobe tsy anjery totrany efa mba tsika mihitsy ilay tenin'Andriamanitra mandehandeha fa na izany na tsy izany raha mahakasika ilay faminaniana teo dia nisy ihany ny tantara tany amin'ny taonjato 7 tany mahakasika n'ilay lehilahy anankiray antsoina hoe Voltaire izy dia anisan'ny nanam-pikasana anafoana ny baiboly hofoanana ny baiboly dia tena nataony tokoa zany ary sahirana ny olona tamin'ny taonjato 7 kanefa dia mbola misy ny baiboly mandraka ankehitriny ary na dia maty ihany aza Voltaire taty aoriana dia ny baiboly tsy maty mbola mitoetra mandrakariva ary vavolombelona izay manambara ny mahakasika an'Andriamanitra ny lesona azontsika tsoahana anaovana fampiarina zany dia zao ary mahakasika nyity lohahevitra ity dia ny hoe zava-dehibe satria mbola mahalalaka ny fianarantsika ny tenin'Andriamanitra afaka miara-mianatra tahaka an'izao isika dia ianao koa afaka mianatra manokana zava-dehibe zany fa teo aloha dia nisy fotoana sarotra amin'ny olona ny mamaky ny baiboly ary voarara ny baiboly ary mahafaty mihitsy sy mahavoasazy ny mamaky sy mianatra ny baiboly norarana ny baiboly ankehitriny malalaka ny fianarana tenin'Andriamanitra ary aroty tsy fantatsika ny atsoatsy zay lefa aminanina resahana eto zay mety isin'ny fisaonana indray tsy ahafahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra mahalalaka intsony amin'izay fotoan'izay ianao vao mety hoe hianatra indray dia efa tara loatra ka ty ampirisika antsika ty hanao antso amintsika dia ny mbola mahalalaka ryseha dia ny mbola manana fotoana ianao hianarana ny baiboly dia enaro fa io ny vavolombelona izay eo anatrehantsika afaka manambara ny mahakasika an'Andriamanitra ary afaka hanambaranao koa ny momba an'Andriamanitra dia tsotra ary araroty ny fianarana ny baiboly amin'ny ankapobeny dia toy izay raha toka fitiantsika ny lohahevitra mandra-piresaka indray ary fanaonao no tinao tapako ilay fity natolotrao matianao re no ny fitiavanao ny ranao zay ny tetetsy sakako fanaonao no tinao tapako ilay fity natolotrao matianao re no ny fitiavanao ny ranao zay ny tetetsy sakako
noetinao zay mavesatra fano lanjahinao tsapakotoko mafitaminao re inonano avalikio reo soleibe fanaonao notinao sapako ilay fity natolotrao matianao re no ny fitiavanao niranao zay nitetetsy zakako sava miafinay tonony asambaratsy vofetra ny fitiavanao zava miafinay tonony nianao ireny no ataoko fiainana de faly miarabanao indray nahatratra ity sabata ity faly miarabantsika tanora sokiny a mirary ny fitahin'Andriamanitra ao amintsika mandrakarivo tonga amin'ny famtinana ny lesona ihany koa isika ka tahaka ny teo aloha dia ny lesona fahavalo ihany koa no averintsika ankehitriny ny lesona fahavalo moa ilay mitondra ny lohateny manao hoe ny herin'ny teny izay nifototra tamin'ny salamo 7:7 ary io ilay nangalana andininy iray mba ho atao fitadidy dia andao hoe mba samy amerina indray aloha eny ary ny herin'ny teny rehefa nianatra isika tanatin'ny herinandro dia no azavain'ny lesona mazava tsara fa mahitsy ny tenin'Andriamanitra ary Andriamanitra rehefa miteny dia rehefa zay ny an'Andriamanitra dia zay tokoa ny ohatra ny raisitsika tao moa dia ny amina mana rehefa nomena baiko hoe miroboy mipito ao anatin'ny on'ny Jordana dia rehefa hoe fito dia tena fito tsy nisy hoe rehefa niroboka intelo na inefatra izy dia io fa efa nianazava ny hoditra fa atrany amin'ny fanen'ny roboany mbola tsy niova ny hoditra fa rehefa fampitony zay vao sitrana ka ny lesona ny raisitsika tahaka izay ny raisin'ny namana dia hoe raha tsy nilefitra tanteraka tamin'ny tenin'Andriamanitra izy dia tsy nahazo ny fanasitranana dia zasy ianao ihany koa andeha hilefitra ny tenin'Andriamanitra fa mahitsy ny tenin'Andriamanitra marina ny tenin'Andriamanitra ary mahery ny tenin'Andriamanitra dia miantso azy ianao mihitsy izy mba hilefitra ny teniny ka hanaraka tena hoe arak'izay araky ny atsipiriany mihitsy araky ny tenenan'Andriamanitra azy zay dia Andriamanitra mantsy ilay miresaka amintsika fa manome toky atsika eo amin'ny fanarahana ny tenin'io ary Andriamanitra ilay miantso atsika mihitsy hoe rehefa manaraka ny teniny dia ankalaza azy ankalaza ny heriny sy ny fahefany izay mamorona ao amin'ny teniny indrindra moa rehefa tonga ny sabata tahaka izao dia izany mihitsy no andeha atao ankalazan'Andriamanitra ka eo amin'ny fiainana
isan'andro san'andro koa no atsiarovana azy dia hiainana an'izany a amin'ny alalan'ny finoana. Io moa ilay efa nianarantsika tamin'ny lesona teo aloha fa ny finoana no singa ilaina mba hianarantsika sy hiainantsika isan'andro san'andro anarahana ny sitrapon'Andriamanitra. Fa atao anatin'ity taridalana miresaka ny amin'ny herin'ny teny ity a dia ny anarana ihany koa fa miantso antsika Andriamanitra hoe aoka isika ho masina. Izao no voalazan'ny Petera voalohany toko voalohany 1:5-10 izay hitantsika tao anatin'ny taridalana hoe fa araka ny fahamasinan'ilay niantso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina aho. Ka Andriamanitra dia masina. Efa toetran'Andriamanitra mihitsy ny masina. Tahaka an'Andriamanitra izay masina dia namorona ny olombelona ho tahaka azy izy dia zasenao ihany koa izany andeha ho masina tahaka an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra mampananteny fa ho velona indray isika. Eny fa na dia nakorotan'ny fahotana ary ny zavatra rehetra simba ilay endrik'Andriamanitra tao amintsika olombelona izay nataony tahaka azy isika dia mampananteny Andriamanitra nefa. Fa raha manaiky azy zasenao dia ho velona indray. Andriamanitra mantsy efa nandefa ny zanany lamba ho sorona ary izay mihitsy ny antony natongavany tetỳ an-tany dia afaka haverina indray ny fiainany. Dia Andriamanitra ilainy teny dia iny teniny iny ihany koa no mbola ho ataony dia haritra mandrakizay ny fiainana fa izay manaiky azy nefa. Izay manaiky hiainana izany teniny izany, izay manaiky ny asan'ny herin'ny teniny eo amin'ny fiainany ihany no anana an'izany fiainana izany. Ary izay indrindra no anasana asenao rehefa sabata tahaka izao mba hankalaza Andriamanitra ilay mpahary tompony ny aina izay nandidy dia nitoetra mafy izao rehetra izao dia mbola handidy ihany koa ka hitoetra mandrakizay ny aina ny fiainana. Ary ny tena mampahery ry namako izay niarahantsika nianatra tao anatin'ny taridalana iny dia hoe antsika ny fanomezana dia ny fanomezana izay omanin'Andriamanitra izay omeny fa izy miantso asenao hoe andeha anaiky azy, andeha anaiky ny herin'ny teniny, anaiky hianatra sy toetra handeha ao anatiny izany teniny izany isan'andro san'andro ary hankalazan'Andriamanitra ilay tompony izany teny izany izay mbola hiteny ka hampaharitra mandrakizay ny fiainana izany dia andeha hazava tsara ny fiarahantsika amin'Andriamanitra amin'ny fianarana ampisehoana ka ampitomboana ny finoana azy dia amin'ny fianarana n'izany teniny izany. Fa ny teny fikasan'Andriamanitra mantsy dia mampanantena asenao. Fa raha mandray an'izany zasenao dia mandray tokoa an'ilay fanomezana izay efa antsika azo antoka ny fanomezan'Andriamanitra. Ary Andriamanitra rehefa miteny dia tsy maintsy tanteraka. Izay ny tsy mahampandainga an'Andriamanitra satria izay teneniny dia tanteraka dia andeha hinoana, andeha hikena dia ahazo ihany koa an'izany fanomezana izany zasenao. Mirary sabata feno fitahiana ho anao ary mirary fiarah-mianatra ahitana fitomboana amin'ny Kristy hatrany hatrany ho amin'ny manaraka indray samy isika tahian'Andriamanitra. Teny finarantsika androany dia ny hoe mahita ny tsy hita. Toa hafa kely izany lohateny izany, mahita ny tsy hita, izany hoe mijery ny tsy hita. Ahoana moa izany hoe mahita ny tsy hita izany? Nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray izay antsoina hoe Mosesy. Mosesy dia nanana fanandramana manokana ny amin'izany hoe mahita ny tsy hita izany. Voalaza amin'ny Hebreo 1:12, ny andininy 7:20, ny Hebreo 1:7 dia voalaza fa finoana no nandaovan'i Mosesy ny Egypta ka sy natahorany fahatezeran'ny mpanjaka fa naharitra toy ny mahita izay tsy hita izy. I Mosesy tao anatin'ny olana miatra manaina ny fahatezeran'ny mpanjaka faran'izay matanjaka tamin'izany fotoana izany no ny fofony ainy saingy izao
toy ny mahita zay tsy hita izy tsy natahorany akory ny fahatezerany fa tamin'ny finoana no nandaozany any Egipta. Mahafinaritra zany fanandramana izany fa azo atao ka izany ny miaina ao anatin'ny olana amin'ny finoana ka mahita ny tsy hita. Ny antony de zao tsara loatra ilay raintsika ny an-danitra. Io Andriamanitra ray io zay ny an-danitra io de tena tsara. Ny Romana 7 ny 9:20 i Paoly de miresaka manokana ny amin'ny atsara an'Andriamanitra. Amin'ny Romana 7 ny 9:20 de voalaza hoe ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa zay tia an'Andriamanitra. De zay vao antso araka ny fikasany raha teo. Ny zavatra rehetra, zavatra iainantsika eo amin'ny fiainana dia miara-miasa hahasoa zay tia an'Andriamanitra. Eo amin'ny 2:30 dia manamafy ny apôstôly Paoly fa io Andriamanitra ray io, le raintsika ny an-danitra io de nambara fa tsy niaro no zanany lahy fa natolony hamonjy atsika rehetra izy. De hoy ny toy anteny hoe tsy omeny atsika miaraka aminy maimaimpona koa va ny zavatra rehetra zany teny zany. De manambara amiko sy aminao fa tsara Andriamanitra zanany lahy tokana aza nafony hamonjena atsika, nafony amoiny ainy andatsaka ny rany ho fanavotana atsika. Nahoana moa no tsy omeny atsika ny zavatra rehetra zay mahasoa atsika eo amin'ny fiainatsika. Koa na inona izany, olana sedraitsika, olana lalovantsika, fitsapana tsy maintsy iainatsika de tadideo fa tsara Andriamanitra nafoy ny zanany izy hamonjena atsika noho izany. De tena irin'Andriamanitra ny ahasoa ny fiainatsika tsirairay avy. Nanamafy izany Jesosy amin'ny Jaona 4:40 ny 4:40 nanome toky Jesosy ny amin'ny hoe azontsika atao ny matoky an'Andriamanitra. Hoy Jesosy, raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo de ataoko izany. Jesosy manome toky atsika fa raha mangataka zavatra am'ray le tsara ny an-danitra isika amin'ny anaran' Jesosy de mazava fa ataony izany. Koa na inona izany olana lalovantsika ka rehefa mitodika any amin'le ray any an-danitra isika ka mangataka zavatra amin'ny anaran' Jesosy zay toky entsika mangataka de afaka mino isika fa azo izany. Manoloana izany de nanamafy ny apôstôly Paoly fa na ny olana faran'izay ngeza aza mety azo atsika eo amin'ny fiainana de azon'Andriamanitra vahana izany. Tsy inona fa ny olana momba ny fahafatesana, ao amin'ny Efesiana 1 ny 7:20 sy ny 20 de miresaka ny apôstôly Paoly ny amin'ny momba ny fitsanganana amin'ny maty. Hoy ny apôstôly, ary ny fioarany alehibe ny heriny ho atsika zay mino araka ny fiasany herin'ny faherezany izay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy nampitoerany azy eo amin'ny tanany ankavanana any an-danitra. Ry havana, misy herin'Andriamanitra afaka manangana ny maty. Profon'izany Jesosy Kristy natsangana amin'ny maty ary ankehitriny dia mipetraka eo an-tanankavanan'Andriamanitra any an-danitra. Jereo tsara fa ny olana faran'izay lehibe de ny fahafatesana azon'Andriamanitra vahana izany, azony atsangana amin'ny maty zay maty. Noho izany, inona moa ny olana tsy ho vitan'Andriamanitra ny mamaha azy? Io olana mahazo atsika io, hain'Andriamanitra ny mamahan'izy io. Noho izany de raisitsika le antso nataon'ny apôstôly Petera. Petera 1:5-7 de miantso atsika ny apôstôly Petera mba nanantsika fatokinan'Andriamanitra ray. Hoy ny apôstôly, ary apetrao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no miahy anareo. Io olana mahazo atsika io fitsapana mahazo atsika io, andeha apetraka eo aminy fa izy no miahy atsika. Resy lahatra n'izany ny apôstôly Petera ka nahatonga azy nanasa atsika, niantso atsika mba metraka eo amin'Andriamanitra ray ny olatsika, ny fanahitsika tsirairay avy. Ahoana kay ny fampiarana izany? Ny mpaminany Isaia 7:20 de miresaka ny fomba ampiarana an'izany hoe iainana an'izany hoe matoky an'Andriamanitra izany. Ahoana hoy ny mpaminany Isaia? Zao ny fanontaniana petrany. Nahoana no miteny anao ry Jakoba ary milaza anao ry Israely miafina tsy hitan Jehova ny lalako ary mielina tsy hitan'Andriamanitra ny rary ny tokony ho ahy. Ndraindray tsika manontany tokoa hoe nahoana ny toa tsy hitan'Andriamanitra ny
lalantsika nahoana no tsy hitan'andriamanitra ny rariny tokony ho atsika ry havana tady diova nanoho izany ny mpaminany Isaia 7:20 sy ny manaraka tsy fantatrao va tsy efa renao va fa Andriamanitra mandrakizay Jehova zay namorona ny farany tany tsy mba mety ho reraka na sasatra izy tsy takatry ny saina ny fahalalany de jereo sara ny toeny mampahatanjaka ny reraka izy ary izay kely hery dia omeny hery be na de ny tanora fanahy aza de tsy de ho reraka sy ho sasatra ary na de ny zatovo aza de mety ho tafitoina mafy fa izao ny antso fa izay miandry an Jehova de mandroso herikosa elatra no iakarany tahaka ny voromahery iazakazaka izy nefa tsy ho satratra handeha izy nefa tsy ho reraka 9:30 ry havana izay miandry an Jehova dia mandroso hery ka ao anatin'ny olana zay matoky an'Andriamanitra zay mitodika amin'Andriamanitra Andriamanitra tsy hitatsika maso fa zay mijery an'le tsy hita zay mijery Andriamanitra tsy hitatsika dia ahazo hery ka elatra no iakarany tahaka ny voromahery iazakazaka fa tsy ho reraka tsy ho sasatra andeha nefa tsy ho reraka ry havana ny faniriko de iaina toy izany izaho sy ianao anao tahaka ny Mosesy mandalo olana isika ekeny zany mandalo memy isika mariny zany fa izao ao anatin' zany fanandramatsika izany de andeha hitodika amin'Andriamanitra andeha atoky an'Andriamanitra andeha iandry an Jehova fa ho hitatsika ny fahagagany fa hamonjy atsika izy ny tompo ane hita asianao iaina zany fanandramana izany isika ka hita ny tsy hita isika de ny atsaran'Andriamanitra ny heriny Jesosy Kristy ny famondrampon'Andriamanitra hamolavola atsika hanamboatra atsika mba hijoro mafy ka tsy hozongozona ao anatin'ireo olana sy ny memy zay lalovantsika amen. Izao tsika dia iroso eo amin'ny fanatazana ny fanatitra ho an'Andriamanitra ko manasanao ary hanomana izany sy handrondraka izany ho an'Andriamanitra. Manasanao a hivavaka isika entsika maranana izao fotoana izao iaraka hivavaka isika rainay masino mankasitraka noho ny amin'ny fitiavanao anay mankasitraka ny amin'ny famondramponao aminay tia anay ianao ka na de misedra olana aza izahay de nomenao anay ny toky fa afaka mamay izany ianao ary miantso anay ianao mba hiandrasanay ianao atokianay ianao ka hitodika any aminao hangataka any aminao fa ianao efa manomana vahaolanao anay noho izany dia mpianaro izay anao tahaka ny Mosesy hijery ny tsy hita dia amin'ny finoana dia hivoaka mpandresy miaraka aminao izahay taio ihany koa ny fanatitra izay natao teo mba ho fandraisana anjara amin'ny asa fanomponanao avy amin'ny tsirairay avy ka dia hitany mpanomponao rehetra ny ianao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mbola fifaliana ho ary avy na ny mirarisoantsika tsirairay avy zay naharitra tao anatin'izay fianarana izay amin'ny 10:4 azadino fa amin'ny 10:4 dia mbola iroso amin'ny fanompom-pivavahana isika izay rahana amin'ny departemanta ny fanabeazana androany ka mirary anao mbola nana faharetana sy handray fitahiana indray ao anatin'ny fanompom-pivavahana irahana amin'ny departemanta ny fanabeazana ny tompo hitaha isianao hitahy antsika rehetra amen. Mianatra eo tongotrao
miarabanao manaraka ity fandaharana ity indray. Androany dia afatra manokana ho anao izay mety ho tratrany tsy fahasalamana no ampita amin'ity anio ity. Mety hoe tsy salama ianao, mety aretina tsotra izany na koa hoe tsy tafatsangana eo amin'ny fandriana mihitsy na aretina efa nahazo anao hatriny ela. Fa androany dia tena ampahery anao sy hanome fanantenana anao indray Jesosy. Tantara anankiray ao amin'ny Marka 5 andininy 1:20 ka hatramin'ny 7:20 nandeha angalantsika fampaherezana mba hampahery anao izay tsy salama amin'ity anio ity. Ao Marka 5 andininy 1:20 ka hatramin'ny 7:20 dia hovakintsika izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nita tsambokely indray Jesosy ka tonga teny ampita dia nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy ary teo amoron-dranomasina izy. Dia avy anankiray tamin'ny mpanapaka ny sinagoga, Jairo no anarany. Ary rehefa nahitan'i Jesosy izy dia nikohaka teo atongony ka niangafatratra taminy hoe marary efa ho faty ny zanako vavikely, andeha mametra ny tananao aminy mba ho sitrana izy ka ho velona. Dia nandeha niaraka taminy izy ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ka nifanety taminy. Andray lesona voalohany aloha izany sika amin'izay vaky teny izay. Raha hitantsika ny fihetsika Jesosy teto teo avy tena tendrombohitra izy avy nitany ranomasina dia tonga teo amoron-dranomasina dia nisy vahoaka betsaka. Azo inoana fa mety nampianatra Jesosy teo na nasitrana. Fa izao rehefa tonga ity mpanapaka ity, taraina mafy tamin'i Jesosy hoe mba mametra tanana amin'ny zanako vavy fa marary efa ho faty izy. Dia tsy niandry Jesosy fa avy hatrany dia nanainga niaraka tamin'izay. Izao izany tiako ampaherezana anao izay marary. Mety ho mahatsapa izany hoe tena marary efa ho faty mihitsy azany. Dia izao rehefa mitaraina amin'i Jesosy ianao avy hatrany Jesosy dia manainga mitondra fanasitranana ho anao. Raha mino moa izany ianao dia avy hatrany Jesosy dia anainga vantany vao mitaraina aminy ianao hoe Jesosy tena efa marary efa ho faty fa mba asitrano mametrano tananao amiko. Dia izao ny fihetsika Jesosy io dia tatarainy ao amin'ny tanamasoandro fahasalamana toy izao hoe nanohina ny fony Kristy be fitiavana sy feno fangorana izany ilay fitarainany Jairo izany ka avy hatrany dia nandeha niaraka tamin'ilay mpanapaka ho any hatrany noho izy. Ho anao koa mino fa anaingy Jesosy anaingy avy hatrany izy ka hitondra famonjena ho anao. Tohizantsika ihany mivaky teny dia eo amin'ny 4:20 ary nisy vehivavy anankiray izay efa naraha 12 taona sady efa niaritra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra nefa tsy mety sitrana fa vao maika ny anarary kokoa azy. Koa rehefa nareny amin'i Jesosy izy dia nakeo ivohany namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany fa hoy izy na dia ny fitafiany aza no voatendriko dia ho sitranao. Dia niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanon'aretiny ka tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Finoana manao ahoana re izany tsara tiako raha mba hianaranao anatiny tsy fahasalamana. Mety hoe efa niaritra aretina hatriny ela ianao naiza le dia ompitsabo hoe tsy azo trano ity aretiny ity. Fa izao natao anao nosoratana noraketina nitsoratra ho anao mihitsy ity tantara ity hoe na ny fanendrena ny lamban'i Jesosy ary dia ampy ahasitrana anao. Ka androany ary mangatafy finoana tahaka ny an'ity vehivavy ity amin'i Jesosy fa omeny anao izany dia afaka haneo finoana tahaka izany koa ianao rehefa hangataka fanasitranana eo amin'i Jesosy. Teny iray monja no angatahan'i Jesosy aminao, fihetsika iray monja dia ny anantona mba hanendry ny lamban'i Jesosy, hanendry ny lambany fotsiny dia ho sitrana ianao. Ao amin'ny tanamasoandro fahasalamana dia tantarainy amin'ny atsipiriany mihitsy io toe-javatra io. Teny an-dalana ho any amin'ny Jairo Jesosy tamin'ny fotoana io dia nandeha miadana satria nisy vahoaka betsaka nifanety taminy. Dia izao ny vaky ny teny ao amin'ny tanamasoandro ny fahasalamana. Efa nandany ny fananany rehetra tampitsabo sy fanafody izy nefa dia ny hoe tsy azo tranona ihany no azony tamin'izany. Rehefa nandry kosa nefa izy ny amin'ilay mpanasitrana lehibe dia velona indray ny fanantenany. Hoy ny eritreriny raha mba afaka manantona azy akaiky eo ka hiteny aminy dia ho sitrana. Nanavajava teo amin'ny vahoaka ny mpamonjy
ka tonga teo akaikin'izay nisy an'ilay vehivavy mijoro teo impirimpiry moa ity vehivavy ity no efa niezaka nanatona an' jesosy fa tsy naomby tsy hita ny fomba ahazona miteny aminy fa izao reny anefa fa mahasitrana na dia ny fanendrena ny fitafian'i jesosy fotsiny ihany aza koa noho ny fahatahora sao andalo foana ity fotoana mety ahasitrana ity dia indriny sisitsisika tany aloha tany izy sady nanao anakapo hoe na dia nilambany ihany aza no voatendro dia ho sitranao fantatry Kristy nieritreritra tao an-tsain'ity vehivavy ity ka nampizotra ny famindrany anantona ny toerana nisy azy Jesosy ampiasa finoana raha nandalo izy dia niezaka nandroso raha vehivavy ka afaka nikasika fotsiny ny sisin-damban'i Jesosy fantany tamin'izay fa sitrany izy navondrony tamin'io fanendrena indray mandeha monjy io ny finoany fiainany rehetra ny tia nasongadiny eto dia ilay fihetsika Jesosy fantatry Jesosy ozy izy nieritreritra tao an-tsainy ka nampizotra ny famindrany ho eo amin'ny toerana nisy an'ilay vehivavy izy ilay vehivavy dia fantatsika tsara fa efa narary mety hoe tsy afaka nandeha mafy fa nandeha miada an' Jesosy ary ny fandehan'i Jesosy dia nizolotra mety hoe tany amin'ny sisin-dalana tsy tafiditra tanaty vahoaka ilay vehivavy fa nampizoran'i Jesosy nakany amin'ny toerana nisy azy ny diany ny tia nampaherezana antsika anao izay tratrany tsy fahasalamana ny tiany ity mampizotra ny famindrany anatiny anao ne Jesosy raha mety ianao mila manana finoana ilay finoana nasaina nangatahana teo mba anana finoana tahaka an'ity vehivavy ity rehefa manana an'izay ianao izay ihany no anjaranao dia ny manantona an' Jesosy ampinoana fa izy kosa efa mampizotra ny famindrany anatiny anao raha mety ianao dia hisitraka amin'izany fahasitrana natateraka izany ary amin'izay ianao dia afaka nisaotra an' Jesosy tahaka an'ity vehivavy ity fa Jesosy mihitsy no nanasitrana anao